Lasy tongovavy izy diako ny tokantranonao amin'izao alina zoma izao manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany toy ny mahazatra ary etsika nokafana ny fiarahana dia hojerentsika ray aloha ny lohateny amin'ity androany ity. Efa nanaiky ny tarihan'ny seniny dinika ho fanatsarana ny zotra-pifidianana ny vondrona iraisam-pirenena ka mahagaga ny fanakianana mbola ataon'ny mpanao politika ho ny filohan'ny seni Dama Arsène Nandrianarsedo nandritra ny fanokafana nyity feonan'ity teny amin'ny Novotel androany maraina. Nampatsiahan'ny fampiarana ireo sosikevitra fanatsarana ny zotra-pifidianana efa nataon'ny mpiara-miombonantoka vahiny sy ny firaisamon'ny pirenena ary ny mpanao politika isanjokajiny moa ny filoha teo aloha ery rajonary mampianana tamin'ny lahateniny raha ny antso ny seni andresy lahatra ny governemanta mba hapiato ny fanakatsakanana ny hetsika ataony antoko-panohitra indrindra fa ny tim ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy afaka nanainga teo amin'ny seranam-piaramanidina vato ny fiaramanidina tokony tondra ny delegasiona miaradia amin'ny siteny Randrianasolo ny aiko andehoany Mananjary anatrika ny tatitra ho atony solomavamboaka ny Mananjary mamiaza Charlot izay tafiditra ao anatiny miavatoro noho ny sy famoahany ACM ny vahazondalana isidina. Vao tamin'ny maraina teo anefa no nanaovana antso tao amin'ny dinika no karakarain'ny seni ny amin'ny tokony ampitsaharana ny fanakatsakanana ny fanehoan-kevitra sy ny famorim-bahoaka ataon'ny mpanohitra ho ny filoha levitry ny antenimieram-pirenena sady solomavamboaka ny Betiokatsimo Jean-Jacques Rabenirino. Tsy maintsy isy ny vividianana filohan'ny pirenena izay ho tanterahana amin'ity taona ity ary isan'ireo tsy maintsy ilatsakovidiana ary ho terena ilatsakovidiana Andry Rajoelina ho ny solomavamboaka ny boribory-tany ny fahadimy Naivo Raholdina androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay no tanterahany. Saika ireo mpanao politika mpitady seza izay fikambanany resy tamin'ny fividianana no mitambatra mitady ny ananganana teteza mita hoy Naivo Raholdina. Entiny miora amintsika kosa indray ary zao ny tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho amin'ny rahampitso. Merapatsika rehetra any atokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao ito amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary omenantsika eto indray ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy 25 ny volana Martsa taona 2020 sy 2020. Raha mahakasika an'izay vinavinan'ny toetry ny andro izay dia saika hivadibadika ny toetr'andro ho an'ny avoatany sy any amin'ny avaratry Madagasikara iny. Itoetra kosa nefa ny rotsakorana ao atsinanany nosy ao. Raha andeha ary ho fantaritsika izay toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avoatany no hanomboantsika azy ny tapamaraina dia ahitana andian-drahona matevina izy raha toka efa ny miasa ny drahona sy masoandro kosa ny ato fianaratsy ato fa raha ny any nosy be kosa andeha no izantsika ny makasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay dia saika efa ny miasa ny rahona sy ny masoandro nosy be ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika manaraka kosa ary reto faritra sisa ambiny reto dia hitoetra ny rotsakorana ny ato Tomasinato raha toka anorana tandrifindrahona ny any Sainte Marianne tapamaraina fa ahitana erika manify kosa nefa ny any Antsiranana any. Ny faritra sisa ambiny dia efa miasa ny rahona sy ny masoandro. Zay ary ny mety ho vinavinan'ny toetry ny andro ny tapamarainy. Andao fantaritsika manaraka indray hoe tony ahoana kosa ny toetry ny andro ny tapany hariva raha toka hoe anisy hiovany izay dia hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny avoatany dia efa miasa ny rahona sy ny masoandro izy ny tapany hariva. Raha ijery manaraka nefsika ny ato Sainte Marie ato ahitana rotsakorana izy ny tapany hariva raha toka efa miasa ny rahona sy ny masoandro ny any Tomasinany ary ahitana andian-drano matevina kosa ny ato Antsiranana ato. Raha ny maripana ambany indrindra dia tazantsika ho an'ny any Fianarantsoa izany izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 14 degré celsius ary ny ato Mahajanga ato no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy. Raha ny masoandro kosa ho an'ny avoatany dia posaka amin'ny 9 maraina ary lentsika amin'ny 9 hariva. Ankasitrana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanazana anaraka ny Real News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsopoko.
Iverenantsika vetivety ary aloha ny lohatenim-baovao milohany tena dirantsika amin'ny Antsipriany. Efa nanaiky ny tarihan'ny seniny dinika ho fanatsarana ny zotra-pifidianana ny vondrona iraisam-pirenena ka mahagaga ny fanakianana mbola ataony mpanao politika ho ny filohan'ny seni Dama Arsène Nandrianarsedo nandritra ny fanokafana n'ity feonan'ity teny amin'ny Novotel androany maraina. Nampatsiahy fampiarana ireo sosikevitra fanatsarana ny zotra-pifidianana efa nataony mpiara-miombonantoka vahiny sy ny firaisamonim-pirenena ary ny mpanao politika isanjokajiny moa ny filoha teo aloha ery rajonary mampianina tamin'ny lahateniny raha ny antso ny seni andresy lahatra ny governemanta mba hapiato ny fanakatsakanana ny hetsika ataony antoko-panohitra indrindra fa ny tim ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy afaka nanainga teo amin'ny seranam-piaramanidina ny vato ny fiaramanidina tokony tondra ny delegasiona miaradia amin'ny siteny Randrianasolo ny haiko andeha ho any Mananjary anatrika ny tatitra ho atony ny solombavam-boaka ny Mananjary mamiaza Charlot izay tafiditra ao anatiny miavatora noho ny sy famoahany ACM ny vahazondalana isidiny. Vao tamin'ny maraina teo anefa no nanaovana antso tao amin'ny dinika no karakarain'ny seni ny amin'ny tokony ampitsarana ny fanakatsakanana ny fanehoan-kevitra sy ny famorim-bahoaka ataony mpanohitra ho ny filoha-levitry ny antenimieram-pirenena sady solombavam-bahoaka ny Betioka Atsimo Jean-Jacques Karabeniriny. Tsy maintsy isy ny fifidianana filohan'ny pirenena izay ho tanterahana amin'ity taona ity ary isan'ireo tsy maintsy ilatsa-kovidiana ary ho terena ilatsa-kovidiana Andry Rajoelina ho ny solombavam-bahoaka ny boriboritany ny fahadimy Naivra Oldinina androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay no tanterahany. Saika ireo mpanao politika mpitady seza izay fikambanany resy tamin'ny fifidianana no mitambatra mitady ny ananganana teteza mita hoy Naivra Oldinina. Ny Antsipriam-baovao avy hatrany ary zome ny lalana ny seni ny fitarihana ny dinika nasionaly izay natao androany teny amin'ny Novotel Ivandry amin'ny maharafitra mahaleo teny miandraikitra ny fanatanterahana ny fifidianana azy ho ny filohan'ny seni hatramin'ny vondrona iraisam-pirenena ho izy dia efa nanaiky ny tarihany seni ny dinika nandritra ny fivoriana ny rana tamin'ny governemanta malagasy ny 17 ny volana febroary lasa teo. Ho famalina ny fangatahana nataony hery-velona teto amin'ny firenena amin'ny anaovana dinika anatsarana ny zotra-pifidianana raha teo izao dinika tanterahana izao hoy Dama Arsène Nandrianarsedo androany. Nanatrika teny an-toerana Itojo Rabefaritra sy Andry Rabesotra ary Antsara Kotondrainy. Nahatonga solitena tamin'ny dinika nasionaly no tarihan'ny seni teny amin'ny Novotel androany ny ankamaroany ny antoko politika misy eto amin'ny firenena. Isan'ny tonga teny an-toerana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy ery rajonary mampianina. Ny solitena ny fitondram-panjakana kosa sady lehibe ny delegasiona ny ministry ny fananatahany Pierre Older Ramaolomasy sy ny ministry ny serasera Lalatina Rakotondrazafy ary ny ministry ny fampianarana Saondramalala Marie Michel. Tazana ihany koa anefa ny mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena Souza Jean André na Ikaleta sy Tinarvelo Razafy Mahefa. Ny solitena ny antoko HVM ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao. Ny MMM kosa dia nahitana ny Azo Andriananarvelo sy Maître Rija Rakotomalala. Ho an'ny tim dia ny sekretera jeneraly ny Rina Randriamasinoro no ny solitena ny antoko. Isan'ny nampametra-panontaniana kosa ny toerana nisany Norbert Lala Ratsirahonana raha ny solitena ny fanjakana na ny tondra ny anaran'ny avy manokana. Nanotrona ny hetsika ihany koa teo am-boalohany siteny Randrianasolo ny haiko saingy niala tao amin'ny Novotel avy eo ary nametraka ny délégué ny manokana anohy ny dinika. Rariny raha mitarika ity dinika no tanterahana androany ity ny seni ho ny filohany Dama Arsène Nandrianarsedo satria izy ireo no omeny lalàna anao izany noho izy ireo rafitra misahana ny fifidianana. Araka ny voalaza ny andiny fahavalo amin'ny telopolo ny lalàna amin'ny seni dia anjaran'ity faran'ity zany hoe anjaran'ny seni no manao ny fomba rehetra ampiroboroboana ny ametrahana ny zotra-pifidianana azo antoka sy tsy mitaniana. Anisan'ny fomba hatonavana amin'ny fifidianana azo antoka sy tsy mitaniana ny fampandraisana anjarany rehetra amin'ny alalan'ny fiaraha-midinika ampitovina ny fomba fijery toy izao ataontsika androany izao.
Mifanandrify amin'ny etaetan'ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena, ny fianakaviam-biraisam-pirenena ary ny FFKM izao fanaovana ny dinika nasionaly izao, hoy ny filohan'ny CENI. Efa nanaiky ny tarihan'ny CENI ny dinika na ny volona iraisam-pirenena azy, hoy Damarsen Andrianarsedo. Izao fiaonan'izao ihany koa dia mifanandrify amin'ny etaetan'ny maro na misehatra mivady na mififidianana na ny ray aman-dreny ara-panahy na ny hafa ihany koa toy ny vondrona iraisam-pirenena. Ny fiaonana samihafa efa nifanaovana ihany koa tamin'ireo vondrona iraisam-pirenena, indrindra ny fiaonana fara izay natao tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, nahitana ny vondrona iraisam-pirenena, nahitana ny gouvernemanta izay nitariana Andriamatoa Premier Ministre tamin'izay fotoana izay, tamin'ny fahafito ny volana febroary teo, dia samy manamafy ny mazava lehibe ny fiaonana toy izao, ary samy miaiky fa ny CENI no tsara toerana hitarika ny dinika manodidina ny fifidianana. Gaga araka izany ny filohan'ny CENI mahita ny fanankinana nataon'ny mpanao politika ny fitarihan'ny CENI ny dinika androany, hoy ihany ny filohany. Eto nefa dia ohatran'ny somary gaga sy talanjona izahay raha maheno indraindray ary mahita eny mivaky hay mivaky zery fa misy fanainokevitra ndaza fa tsy tokony ny CENI indray no hitatana ny dinidinika manodidina ny fifidianana. Deo dia tena gaga izahay ary manontany tena hoe fa ahoana indray zany fa inona ihany no tsika atao, dia hoy izahay hoe boka kosy azo atao amin'izany. Ny zotra-pifidianana ihany moa no lahadinika mandritra izao dinika nasionaly izao, raha araka ny fanamariana izay nataon'ny filohan'ny CENI. Tsara marina noho izany fa teboka izay no rehefantsika eto nefa zany dia makasika ny zotra-pifidianana ihany. Maro tamintsika, maro taminareo no nangataka taminay hoe mba hisokafa ny dinika ataontsika amin'ny loha-hevitra hafa fa tsy izanona fotsiny amin'ny fanavozana tanteraka ny district fifidianana. Ny taraina moa ny antoko toy ny APM sy ny Gasleo fa solotena iray ihany no tafiditra tao anatin'ny Novotel satria fanasana ho an'olona iray isaky ny antoko ihany no nataon'ny CENI. Fa misy fahamarinana ny tsikera fa sady tsara no tsaraina na juge parti ny CENI amin'ny fitariana an'izao dinika izao, ho ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ny lahateniny androany. Tsy maintsy ny CENI ihany nefa ho izy no afaka mandray andraikitra amin'ny fanatsarana ny zotra-pifidianana, saingy anjaran'izy ireo no mampitany amin'ny mpitondra ny sosikevitra rehetra na dia fanakianana azy. Nampasahivina ity filoham-pirenena teo aloha ity fa mipetraka ny fanontaniana raha mba efa nisy narahina ireo sosikevitra na rekomandasion efa nataon'ny mpiara-miombonantoka vahiny sy ny firaisamonim-pirenena ary ireo mpanao politika isantsokajiny. Mbola idojo rahabefaritra eo amin'ny sariny Andrabisotra ary Anjarako Tondray hatrany. Tsy tokony fiona ny mpanohitra sy ny mpitondra ny dinika izay natao androany, fa tokony fionana ametraka fitoniana sy hitondra makany amin'ny fifidianana madio sy mangarahara, hoy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ny lahateniny. Tiako apetraka topilasy topovavy dia ny hoe ny fionana tahaka izao tsy fionan'ny mpitondra sy ny mpanohitra kosa. Raha izay ny foto-kevitra mety hitondrana anoany an'ity zavatra ity dia manahirana le izy. Fa fotoana tahaka izao kosa dia fotoana izay irahana mitady hevitra amin'izay ampisy fifidianana izay hitondra ny tena vahaolana eto amin'ny firenena. Notsindrin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny mahazava-dehibe ny fanajana ny iralam-pandrorenana mba hisorohana ny krizy miverimberina eto amin'ny firenena. Ireo krizy miverimberina ireo ange dia noho tsy fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana e. Ary eo indrindra no isorako ny président CENI amin'ireo izay manasopavana. Eny tompoko. Engany mba tsy hotenentsika rehetra fotsiny ilay hoe fa rehefa tena ny CENI fanajana lalàna sy lalam-panorenana fa tena iainana sy ampiarana.
tokony andin-tena ihany koa ny seni manoloana ireo fanakenana mahazo azy ireo hoy ny filoha teo aloha Ery Rajonarymampianina. misy maromangeny dia matoko filohan'ny seni dia teninao teo hoe misy ny mametsiny anay, misy ny mamposika anay. Marina loatra ndre zany satria andraray ny olona mieritreritra hoe ny seni nge sady juge ny partir nefa koa raha tsy manay andraikitra koa ny seni haizara no eonantsika tahaka izao fa zay tenin'ny filoha Ravalomanina teo no zava-dehibe le hoe tsy maninona raisiny andraikitra fa izao raha misy zavatra afatra petraka, raha misy zay everiny ho sosokevitra ka nafanakanana aza dia zao anjaranareo zany mampita izany eo amin'ny rafitra mpanantanteraka eo gouvernementa. Nampasahivana filoham-pirenena teo aloha ity fa mipetraka ny fanontaniana raha mba efa nisy naraina ireo sosokevitra na rekomandation efa nataon'ny mpiara-mimbola antoka vahiny sy ny firaisamonim-pirenena ary ny mpanao politika isan-tsokajiny. Milamena efa sosokevitra tao ireo antsoina hoe recommandation nataon'ireo mpiara-mimbola antoka amintsika na communauté internationale, misy ny SADC, misy ny indrindra ny an'ny Union européenne. Aiza reny zavatra ireny efa mba voaray ve reny zavatra ireny fanontaniana napetraka za tsy laveo voaray na tsy voaray na miraisina na tsy miraisina fa hoy za hoe efa mba nisy miraisina ve zay tsara miraisina tamin'ireny zavatra ireny teo amin'ireo andihevitra zay efa nifarovanareo tamin'ny heritaona araka zay voalaza teo efa mba nisy azo miraisina ve efa nisy voaray ve reny zavatra ireny satria everiko fa zany no antoka eo amin'izay anatsarana ny ifandraisana sy ny dinidinika rehetra. Mila mpandeferina noho izany ny ampopon'ny tsirairay mba hipanjinana ny tena tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Efa tena latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina mantsy hoy Rajonarymampianina ny firenena raha tao anatiny iray volana fotsiny aza nijerena. Mila ampandeferina ny ampopon'ny tsirairay mba hipanjinana ny tena tombontsoan'ny firenena sy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Dia mbola ilaza ve tsika fa mandeha ho azy ny fiainan'ny vahoaka malagasy efa taona tsy tety mialatsiny fa voaray volana ny tety nefa dia mahita fa tena sahirana ny firenena latsaka katerina ny firenena noho izany dia zao zay fanarinana ny firenena zay sy ny fijerena sy ny fipanjinana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy maro nisy zay ihany no antoka ampilamina ity firenena ity. Nomena anjara fitenenana manokana moa ny filoham-pirenena teo aloha androany tamin'ity dinika natao teny amin'ny Novotel Ivandry ity amin'ny maharay aman-dreny azy ireo. Fahazo itokisana ny dinga nataon'ny seni ao anatin'izao dinika nasionaly izao raha toka mahavita manome toromarika ny gouvernemanta ampitsahatra ny fanakanana ny esika ataony ity sy ny antoko politika hafa ity rafitra ity ho ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana tao anatin'ny lahateny androany teny amin'ny Novotel. Takina ihany koa ity filoham-pirenena teo aloha ity ny amoahany gouvernemanta andidim-panjakana mamaritra ny tetiandro mpifidianana fanomboana ny esika androany ka ho tsara iny ny seni raha tena maleo tena na andainga manoloana n'ireo filoham-piangonana izay tonga nanome voninahitra ny dinika androany ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tojo Rabe faritra sy Andra Besotra ary antsarako tondrainy hatrany. Vonina ny farimbona amin'ny fahatombanana ny fividianana ny tim sy ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana raha ny nambarany androany matoa tonga nanatrika ny fivoriana nampanatsoan'ny seni. Hita taratra hoe ity filoha teo aloha ity fa manana ny finiavana ny seni nampiantso izao dinika izao. Fampiniketika androany ka dia misaotra sy makasiraka indrindra ny seni miny izay fa ny kenina tao fampiarana ny namanao reto fampidiniana ary matoky zay ty nisy nametaka fanontaniana teo dia matoky seni kena matoky zay so natao tonga miaraka ho manomboka tsika dia ahoana izy indresan'ny olonareo tamin'ireo le teknisiana naperak'ireo teo tamin'ny OIF toy izay hoe mbola fangoana iny mbola tsy vita nisy satria tsy ampy fotoana ho izy zay ny fanapahakevitrinareo maly dia tsy ampy fotoana nanaovana an'izy ireo expert zay ny fotoana tsy ampy eo ihany fa ny kapasitenareo koa tokony mba somary ampiakarana kely somary tena zay le taminy ka dia zay zavatra tena resana io ty zavatra ataontsika ity tena ataontsika matianina professionnel. Manana didy andresy lahatra ny gouvernemanta ny seni mba hampiato ny fanakatsakanana ny etsika ataon'ny antoko-panohitra indrindra fa ny tim ho ihany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ny zavatra mametraka fanontaniana ho anay indrindra fa ny tim manokana dia ty sakatsakany ty
asa ndray zao napitsarotomborery rana tsy satria nareo sinilona azy hoe izay no mandamina sy mandrina ity fanomanana fifidianana ty ary manana ny dépendancenay izay amin'ny fotoana ilana azy mananteny izay iseny fa hoainareo koa ny teny amin'ireo tompona andraikitra ambony teo fa reto dolo zany leko marony reto zareo mijery ahy koa izy reo mba milaza eo mba reo hoe lalàna dia ajanony le ny olona somary miopefrena marina fa samy manana force ny javona dedavonay dedavonay mbola politika dia iverina any amin'ny gazerina mizazy aby miaro ny vahoaka sy fanana amin'ny tena ndraikiny fa tsy tokony banina vavadin'olona rehetra mifefefe vadikely ireo mba ampitao any zany tena tare zay fa mifampijeriny tsika fa zay kosa mijerynao teziny ny zavatra misy tsy maintsy miteny te ka dia hoe ihany nareo hoe manatena hoe président fa tena nafiaraka eo mitsy te hoe haiteny président ty tena manana voalohany tenao satria président tokony anao tsindry amin'ny gouvernemanta ihany koa ny CENI mba hamoaka ny didim-panjakana mamaritra ny tety-androm-pividianana ho ihany Marc Ravalomanana. Ary indrindra le teninao teo hoe efa nanao ny proposition na date amin'ny 9 novembre sy 20 décembre io anareo ka dia zay dia tena manao antso avo eto hoe mba asevavoaka ndrareo reto nareo mijery retoko mbola mitodika aminareo ndray zay dia mato ministre sy nareo zay tompona ndraiky président milaza hoe efa nakasitaka mihitsy ny ACC tena hoe fitsarana afaka iteny zany ny ACC fa dia avoiny izy satria mandrapitepitepy zany isy asa tsy isy zay dao ny fantany isy asa isy ty isy io raha zay tenin'ny président sy ny tena isy midika zany a dia samy manateny tsika fa isosa tsara ny fividiana eto Madagasikara ary anaraka tsara dia voalaza lalam-pandrena isika mba hisiny ny filaminana eto amin'ny sy firenena. Fanomboana ny etsika ny androany ka ho tsaraina eo ny CENI raha tena mahaleo tena na andainga manoloana ireo firom-piangonana hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mbola vao miantso vao fanomboana zany zao fanomboana tonga miaraka fotsiny aloha eto fa miasa miaraka zay vao tena hitantsika azy azareo ilaitsika zany vao fanomboana zao tena ilaina matoa betabeotra ny olona tonga teo mivazaha misy vazaha hitanao teo misy vazaha teo ny chef d'église teo an'ireo teo dia raha ohatra izy mandainga hita le chef d'église eo raha miteny any teny vazaha izy teo azon'le vazaha teo hitan'ny havany ety ala zay le atao hoe hitan'ny havany zay tsy manaraka tsara ny zara tenenina. Amin'ny maha-filoham-pirenena teo aloha azy moa no nandraisana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny fitenenana nandritra ny fanokafana ny diniky ny CENI androany. Ny sekretera jeneraly ny Antoko Rina Randriamasinoro kosa no nisy olo-tenany tiako i Madagasikara. Fa samy nametraka ny tsy fahatokisany ny fitarian'ny CENI ny dinika nasionaly androany ireo vondrona politika sy ny antoko politika ivelan'ny fitondrany izay tonga nanatrika ny fivoriana teny amin'ny Novotel androany raha nanao ny lahateny ny laza ny HVM fa tsy manana fahefana tena ampiatra ny fanovana mihitsy ny CENI raha toa kosa ka ny laza ny antoko MMM fa tsy nisy nondraisina mihitsy ny hevitra izay nangatahany antoko hatramin'ny taona 2024 Nilazany koa ny lehibe ny antoko MTS fa ankoatran'ny tsy fananany CENI fahefana ampiatra ny fanovana tia ny herivelona atao dia tsy manana fahaiza manao isana ny fividianana mihitsy ny mpiambana ao anatin'ny CENI satria tsy misy mandeha amin'ny loha noho izy ny dingana ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Toto Rabefatra sy Andra Rabesotra ary Ianjara Kotondray. Ny taky ny anohizana ny dinika amin'ny fanatsarana zotra-pifidianana ao anatin'ny fitoanam-pirenena izay efa notakin'izy ireo hatray androany G5 na ny vondrana politika ahitana ny RMDM, ny FIM, ny Panorama, ny BHM ary ny HPM atao anatin'ny lahateny nataon'izy ireo teny amin'ny Novotel androany. Tsy mahatapa-kahatra ny sady mitanila raha ny CENI hoy izy ireo ka mitarika ny dinika izay mikasika ny fifidianana. Mandeha ila tahaka ny kiraro beninahy nina rafaitana CENI ka tsy mety aminay raha tsy ilaza fa tsy ny filohan'ny CENI dia olona natolotry ny filohan'ny Repoblika izy. Saika olo-panjakana daholo ianareo rehetra ato amin'ny CENI fa tsy misy olona antoko mpanohitra na iray aza ka afaka manarako toy ny banga manome alina ianareo ato. Ankoatr'izay dia tsy mahaleo tena ara-pikatana no tsy mahaleo tena ara-bola izay takiny ny andanana fahadimy ila-panorirana fa-efatra. Noho izany dia tsy afaka katony CENI amin'izao endriny zao izay G5 na ny asa na ny fraka dia samy mandringa avokoa zany indrindra no ilazany fa
koa nandrom-pirenena ihany no afaka mamahy zany olana rehetra zany. Ny rehetra mihitsy no efa tsy makasitraka ireo mpikambana ao anatin'ny CENI amin'izao kosa i Roland Ratsiraka androany satria ara-dalàna ny fametrahana izy ireo fa tsy manana fahaiza-manao tahaka ireo CENI teo aloha mihitsy ireo mpikambana ao aminy. Nangataka ny anomezana lalana malalaka ny mpanao politika rehetra hanao famorim-bahoaka ihany koa i Roland Ratsiraka. Mba tsisy ny crise amin'ny taona ho avy azafady amin'ny 2023 tsisy crise amin'ny fifidianana, monsieur le ministre, menao misy faniakany taloha avelao ny olona mamory vahoaka. Avelao io ihany tsy keriana fifidianana taloha zay nenjera dia mbola taonareo ihany ndray izy ankehitriny. Non, maintenant maso mamory vahoaka madangalatsiny. Pourquoi? Et moi, Roland Ratsiraka, 25 ans de vie politique, j'ai pas le droit de réunir qui que ce soit. Non, non. Fa maninona ianao tsy ambony vita loatra amin'izay ka hatramin'izany rany jamais. Fa maninona ianao maso mamory vahoaka zay tsy mahazo bazaveo amikely zany hita ny ato. Tsy midika ho tsy fitiavana manokana ny CENI no hitsipahana ny fitarihan'ny CENI ny dinika momba ny fifidianana fa noho ny tsy fahafahan'ny CENI mitondra ny fanovana efa nangatahany mpanao politika hatr'izay hoy Rive Rakotovao. Eo mato président CENI tsy hoe ianareo akory tsy tiana hitarika misy ty fa ozy zay hoe inefatra metaona androany zay namaly anareo niraisinareo fa tsy mahita mihitsy zay hoe miroso aterina eo amin'olona olona afaka manapa-kevitra hitolana zany fanovana zany eto amin'ny firenena. Koa dia mananteny zay le matofolo fa tsy ho raisin'ny CENI hoe tsy matapakata be zany ny CENI fa raha sitrapona androany dia teo ny filohan'ny gouvernement satria any aminy fanekena ara-politika afahantsika miroso ho any amin'ny tsaratsara koa. Hita taratra fa tsy vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana mihitsy ny CENI no sady tsy manana hoenti-manana ahafahana miroso amin'ny fifidianana io ho kosa ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Mitaky ny ilazana ny marina sy ny mangarahara mikasika ny enti-manana rabola eo ampelantanan'ny CENI araka izany Ajo Andriany Anarivelo. Manana mety manana marina ve ianareo hiatrehana ny fifidianana ity satria raha mielo izay ianirazy ianareo tamin'ny voalohany no hoe manana mety manana eo na membre amin'ny gouvernement naza fa vonona ny anome an'izany gaga nefa izay tonga ny volana janoary milaza indray nareo fa tsy ampy ny ampelantanana dia ataovy mangarahara izy atao maso nyreto mpiara-miogonantoka sy tsy mpiaretraretra misy ve sa tsy misy no enti manana hikarakarana ny ty fifidianana ity fa ataoko amin'ny teny frantsay hoe tsika tsy afaka aminao élection arabe fa mba nana fifidianana manaraka ny fenitra no alantsika tsirairay avy. Tsy ao anatin'ny eritreritry ny gouvernemanta mihitsy ny ampiematra ny fifidianana hoy ny misitry ny fananantany Pierre Houlder. Efa mivonany amin'ny rehetra raha ny gouvernemanta hoy ity minisitra ity. Zava-dehibe izao dingana atao izao hoy ny minisitra ary mampirisika ny CENI hiroso amin'ny dingana ambony kokoa raha ny nambarany. Ny gouvernemanta dia makasitraka zato isan-jato izao fotoana aloha sy fakakevitra izao. Izany ny gouvernemanta dia mandeha ny fahavononany hiroso amin'izay mety fiangonana rehetrarehetra sy ny fifampinihana rehetrarehetra. Ary raha mikasika ny fifidianana dia mahazo matoky fa ny gouvernemanta dia tsy afaka hieritreritaka ka tsy ho atao amin'ity taona ity ny fifidianana filohan'ny repoblika. Tsy maintsy ho atao amin'ity taona ity ny fifidianana filohan'ny repoblika. Ary ny daty dia tsy maintsy ho anajana tanteraka ny voalazan'ny andiny ny faraka amin'ny dimapolo ao amin'ny lanam-panorenana hoe farafa ankaka sa farafatara ny ilazana an'izany dia tsy maintsy any amin'ny sivifolo andro mialohan'ny fifidianana. Dikan'izany tsy maintsy mialohan'izay ny gouvernemanta no hanapa-kevitra ny mikasika ny daty ny fifidianana sy ireo antso fiantsona rehetrarehetra anatokosana an'izany fifidianana izany. Isan'ny bana ny fandraisam-pitenenana androany teny Ivandra moa ny lahateny nataondreo mpanao politika raha toa ka saika tsy nahazo sehatra mihitsy ny firaisamonim-pirenena androany. Fa miantso ny mpitondra ankehitriny isiteny Randriana Soloniaiko mba handray ohatra ny fihetsika nasehon'ny filoha Ery Rajaonarimampianina tamin'ny 20 sy 20 ka nanaiky ny lefitra mba hisorohana ny Kristy teto amin'ny firenena.
efa mamofopofona krizy sy korotana politika mantsy i Madagasikara ary hita taratra amin'ny sakatsakana atao amin'ny miavatoro ataony amin'izao izany hoy isiteny Randriana Soloniaiko. Ilaza kosa ankilany kandida filoham-pirenena Paraina Auguste fa mbola mampiahiahy ny fampiarana ny fehi-kevitra ho raisina amin'ity dinika karakarain'ny seny ity satria tsy maintsy volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernemanta no ahafahana manisy ny lalam-pifidianana. Tozorabefatra sy Andrabe Sotra ry anjarako tondraina. Efa mananotanana krizy eto Madagasikara raha ireny zavanseho tany sambavana andritra ny hetsiky ny mpisehatra amin'ny lavanilona ho maly ireny hoy solombavambahoaka sy teny Randriana Soloniaiko izay isan'ny nahazo fanasana nanatrika ny dinika nokarakarainy seny teny amin'ny Novotel androany. Zava-dehibe araka izany izao fampidinina natao androany izao mba hisiny fifidianana madio sy ekeny rehetra hoy sy teny Randriana Soloniaiko. Tonga eto izahay nasay tsy midika hoe manaiky zavatra rehetra na mandany zavatra rehetra fa hametraka an'izay maromaro tsiraisana mba ahafahantsika manana élection madio hoekeny rehetra fa ny tena ambony indrindra mba tsy hisiny crise alohan'ny élection na aorian'ny élection fa raha ambiance misy amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny fa tsapatsapa makany ohatran'ny te hisy crise hiteraka raha tsy misy fa metsara an'izay demokrasia izay sy tonga ho azy ireny zavatra nyseho tany sambava ireny izay fa manomboka tandiondoza ny filaminana eto a Madagasikara. Nyantso ny mpitondra ankehitriny mba andray lesona ary aka ohatra amin'ny zavanitranga tamin'ny 2024 moa isy teny Randriana Soloniaiko. Aza dinona fa tamin'ny 2018 aza dinona ny tantara fa marina fa nisy zavatra nataony fitondram-panjakana teo aloha izay favorize azy hahalany azy fa rehefa nahatsapy izy fa hoe hakany amin'ny crise le izy dia niemitra izy ary nanaiky izy hoe aleo napiditra ny fampizarana le fitantanana firenena hatramin'ny ministre intérieur nalaina taminy prime ministre nalaina taminy nohon'iny fitsonjovana intérêt firenena zay na tombontsoan'ny firenena fiarovana amin'izay crise zay. Aza dinona tompoko fa président Ravalomana dia lany teto Antananarivo 75%. Aza dinona tompoko fa ny crise rehetra dia nanomboka teto Antananarivo fa afaka nanohitra izy satria na tiana na tsy tiana anisan'ireny décision ny président vice-président seny ireny tao le fifafantatsika rehetra fa niteny izy hoe nandefitra izy ary nandeha izy nanatsika ny investiture ny président. Inona ny antony? Fijerena tombontsoan'ny firenena le filaminana koa asakasaky ny fantaniana zao mipetraka amin'ny mpitondra ankehitriny apetraky malagasy rehetra tena hijery an'izay tombontsoam-pirenena zay filaminana zay éviter an'izay crise zay. Milaza kosa ny kandida filoham-pirenena Paraina Auguste fa mbola manjavozavo ny tena ho vokatra izao fivoriana tariny seny izao. Tsy maintsy misy ny volavolan-dalàna mantsy hoy izy no ahafahana manova ny lalam-pifidianana. Izao ny zavatra tena hoe mampiahy azy zany hoe solo-tegna ny gouvernement ve ny seny eto zany zao satria manko le zavatra ho teneny eo zany tsy misy projet de loi ihany nanao an'io na proposition de loi zany hoe tsy misy any amin'ny fahefanam-panantanteraka ihany zany na afaka hanova ny code électoral fa dia ohatrany hoe samby anao torapo fotsiny etoa zay nge le mampiahiahy io nefa moa misy an'ireo ray aman-dren'ireo FFKM eo fa nagnomedoko fa ireo ny salina hoe constitution ny président ny seny koa moa fa niteny teo fa hoe asany ihany koa io voatra magnomedoko zany izy dia ho hitatsika hoe nitohiny. Ny faniriana hoy kosa Norbert Lalala Tsirahonana ny tsisy ny fanoherana ny fifidianana ho atao sy ny filoham-pirenena izay ho lany eo ka tokony hisy ny marimaritra iraisana ho hita ao anatin'izao dinika izao. Ny ady tsotra mihitsy ny hevitra ohatran'izay dia ny hoe engany mba tsy hisy tsony ny contestation na ny fanakianana voka-pifidianana mety hitranga eo fa mba raha misy ary mba faran'izay kely indrindra ary izay mba lany eo ekeny be sy maro.
Fahasarobidiny izy fisiany fiaonany samy malagasy raha ny nambarany filohan'ny FFKM ny mpitandrina Irako Andriamasoa androany nandritra ny fandraisan'ny fitenenana tamin'ny dinika izay nokarakarain'ny komisiona mahaloteny misahana ny fividianana. Nanao antso nitodika tamin'ny malagasy ny tenany tamin'izany ary nilazany fahagagany raha ny samy malagasy no tsy mahita vahaolana amin'ny adiny samy malagasy. No mariny ihany koa fa na inona fahasamihafana ny foto-kevitra izoroana dia mba tsy ho teny fifanafitohinana na teny fifandratrana no atao fa tolo-kevitra iaraha-midinika sy iaraha-mitady vahaolana. Tonga namaly ny antso tamin'ny dinika izay notariany komisiona mahaloteny misahana ny fividianana ny filoam-piangonana 4 izay mivondrona ao anatin'ny FFKM androany. Ankoatran'ireo filoam-piangonana ireo, tonga teny antoerana nandritra ny dinika nokarakarain'ny seni momba ny fividianana io ihany koa ireo mpiara-miombona antoka vahiny toa ny vondrona Europeanina nisy olo tena andreo masivio vahiny miasa sy monina eto Madagasikara. Fa mbola hotohizana ny dinika nasionaly izay notariany seni saingy mbola ho faritana ny daty anatanterahana an'izany ho ny filohan'ny seni ny ariva teo. Tsy nisy ny hevitra tapaka ary mbola maro ny dinika tokony atao raha ny nambarany Dama Arsène Andrianarsedo nofaranana tamin'ny fitora ariva teo araka ny tapaka ny mpivory tao amin'ny Novotel androany ny dinika nasionaly izay notariany seni. Tsy nisy ny fehi-kevitra nivoaka noho izany fa mafy ny filohan'ny seni fa ho raketina antsoratra izay hevitra nivoaka rehetra ho an'ny androany. Ho alefa amin'ny governemanta ihany koa izay sosikevitra miantefa amin'izy ireo raha ny nambarany filohan'ny seni hatrany. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio Zuma fa 4 ny volana martsa taona 2024 aoriny ny fampalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa Alain Andry amin'ny seza filoha nasionaly ny vondrona IFIM iresaresaka makasika ny raha mafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Eo ihany koa ny tontolo politika sy ny fifidianana ary ny fiainam-pirenena, ny fiainam-bahoaka ary ny sosialy amin'ny ben anasanao ary naraka izany. Araka izany dia Andriamatoa Alain Andry miseza no vahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Hotohizantsika kosa ny antsipriam-baovao sy navoaka ny ACM ny fahazon-dalana ahafahan'ny fiaramanidina nitondra an'ireo délégation miaradia amin'ny siteny Randrianasolony Haiko andehany Mananjary raha ny nambarany filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena Jean-Jacques Karabenirina teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato. Vao tamin'ny maraina nefa no nampiantso ny seni fa tokony avela malalaka ny faneho-kevitra sy ny famorim-bahoaka indrindra amin'ny fividianana saingy izao sahady no zava-misy ho ny sombam-bahoaka ny Betuque Atsimo. Nampitandrina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny sy mety ataony kosa Ivonay sy Jean Eugène nanoloana ny fanakanana ny fiaramanidina io. Saika hiazo ny Mananjary anatrika ny tatitra izay ataony solombavam-bahoaka mamihaja Charlot ireo solombavam-bahoaka ireo no izao laza ho niara-ny sakana tsy afaka nanainga tamin'ny fiaramanidina izao. Andry Rabesotra. Androany tolakandro no niazo ny seranam-piaramanidina Ivato ny solombavam-bahoaka sy teny Randrianasolony Haiko Jean-Jacques Karabenirina, Voninay sy Jean Eugène, Mohamad Ahmad, Zaosera Irénée ary Edzar saika anainga amin'ny fiaramanidina hiazo any Mananjary anatrika ny tatitra ho ataony solombavam-bahoaka ny Mananjary mamihaja Charlot izay tafiditra ao anatiny miavatoro. Teny Ivato anefa vao nilatsaka ny vaovao fa tsy nahazo ny taratasy ahafahana misidina ny fiaramanidina hitondra azy ireo ho ny solombavam-bahoaka ny Betuque Atsimo. Tsy afaka nanainga araka izany ireto délégation miaraka amin'ny siteny Randrianasolony Haiko hatramin'ny ariva teo. Mandraka zao ora itenenantsika zao dia tsy navoaka ny ACM ny autorisation de vol zay tokony hahafahany roplanina hitondranay miainga ho any Mananjary. Ny tina hatongavana eto de zao vao tamin'ny maraina teo no nampianto ny seni fa hoe tokony havela malalaka ny faneho-kevitra, havela malalaka ny famorim-bahoaka
eto Madagasikara indrindra ao anatiny fisidianana ho avy nefa de zao sahady ny zavatra misy ka ataoko angamba tsy mendrika ny firenentsika zao a tsy mendrika ny vahoaka malagasy tsy mendrika antsika mpisehatra politika anjaranareo fanjakana tompony fahefana mahatonga an'izao zavatra zao no mieritreritra fa sambotsarainy tantara sika tompo tsy fotoana anaovana valifaty politika zao kosa ny solombavambahoaka ny Morafenimbe voninahitsy Jean Eugène midika ho ity solombavambahoaka ity fa misy endrika fatahorana ny fanakatsakana tahaka zao. Raha ohatran'izany mba mampitandrina anareo aho président Rajoelina za de mampitandrina anao ary mbola tsy mitsahatra miteny aho amin'ny zavatra tsy mety ataonareo matahotra zay zany sa inona lasa mandrovo tsy sahady anareo rehefa milaza fa hoe champion milaza fa ho mpandresy moa vonina andresy manao zao toetra ohatran'izao avy anao n'olo aneoneo anao fa manao propaganda vola tsy amposinao fa vola mpanjakana zay ny azy zay nanamafy moa ireto delegasionna ireto fa tsy maintsy ho tanterahana raha mpitso ihany ny fanatrihan'izy ireo ny vahoaka ny mananjary. Ny fanambarana izay navoaka ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar tamin'ity alina ity no nilaza fa nisy ny sidina 3 izay voatery nijanona izay saika hiazo ny Morondava sy Toliara androany noho ny olana teknika nitranga tamin'ny orinasa lehibe any Eropa miandraikitra ny tranokala ny ACM ka nitarika ny sy fahatombanana tamin'ny tranokalan'izy ireo. Nisy fiantraikany teo amin'ny fikirakirana ny antota-taratasy teknika teo anivon'ny ACM izany ho an'ireo sidina rehetra miainga sy miditra ary mivezivezy eto Madagasikara raha ny voarakitra tamin'ny fanambarana. Nisy ihany koa ny sidina izay nokasain'ny GS Aviation ho tanterahana androany 14 mars izay tara voavita ny fitsirihana ara-teknika io ireo avy amin'ny Aviation Civile de Madagascar ireo ary nanamariana fa voaray ireo antota-taratasy ara-teknika nitolakandro teo saingy noho ny antony ara-teknika eo amin'ny sidina dia nanapa-kevitra ny tsy anonidy intsony ny kompani GS. Mbola isy fahatarana ihany koa ny zotra iraisam-pirenena miainga avy any Paris androany ariva izay any Madagascar Airlines raha io fanambarana nivoaka io. Ny ACM irery ihany no manana fahefana manome alalana ny fanatanterahana sidina mba ho fitsinjovana ny orinasa sy ny mpandeha ary anarahana ny fitsipika mifehy zotra mpiara-manidina iraisam-pirenena ho ity fanambarana ny ACM ity. Fa tsy tokony hitondra korotana sy etraketraka ny tanànany Mananjary fa fety no tanterahana amin'ny rampiso manoloana ny fanaovana tatitra ho an'ny vahoaka any Antoerana raha ny nambarany solombavambahoaka Mamiaza Charles androany nafindra amin'ny toerana manokana anaty ala io fanaovana tatitra io izay ho ataony solombavambahoaka raha ny nomariany ity solombavambahoaka ity ary ny antsoiny vahoaka ny Mananjary moa anatrikan'izany. Cyprien zay vaovao zay ary. Efa natokana ny amin'ny 20 kilometatra miala ny tanànan'ny Mananjary ary ny anaty Atiala ny anatanterahana ny tatra izay nataony solombavambahoaka Mamiaza Charles raha ny fanambarana nataony maraina teo tao Mananjary. Tatitra ao anaty filaminana no atao raha ny nambarany ary anaty ny toerana manokana. O zalahy tanànan'ny Mananjary ty aza hitondranareo etraketraka. Tanànan'ny Mananjary ty aza asianareo erisetra. Tany tsy misy ady eto. Mba miangavy anareo raha tena iasa ny mpangalatra, ny mpamonolo, ny mpamaky trano zay manomboka mahazo vahagna aty aminay ireo ny anjeho. Zahay eto tsy olo agneno, olo hanao fety zahay, olo hiresaka amin'ny vahoaka zahay. Fa ity fety ataonay ity dia ho ataonay hatramin'ny farany satria efa niezaka zahay ny fanantona taminareo, niezaka zay ny fampiresaka taminareo kanefa avinavina sy valiborengona trany no nasetrinareo an'izany. Ka tao kosa raha ty amin'ny tokotaninay aty nareo no manao erisetra dia tena efa mba violation na propriété privé kosa angamba zay. Na raha anay ny sitraponareo ny alana ny commune européenne de Mananjary efa ty amin'ny tontolo ambanivohitra ty zahay koa sy hoelingelenareo koa fa avelo izahay fety. Ny antsony vahoaka ny Mananjary ho tonga anatrika ny tatitra izay ho ataondra ampitso ny solombavambahoaka Mamiaza Charles. Aza matahotra zany sika vahoaka fa zay zavatra mitranga rehetra eto amin'ny la plantation ety amin'ny domaine privé nay ety dia
ho alefanay mivantagna ho hitany Madagasikara zao sy zao tontolo zao. Anasika io fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ny mananjary io ireo solombavim-bahoaka namany Mamiaja Charlot raha ny fampahafantarana nataony ka ao anatin'izany ny solombavim-bahoaka ny Toliara voalohany sy Randriana Solonyaiko. Lafim-baovao hafa kosa indray fikambanan'ny mpanao politika resy tamin'ny fividianana ka mitady seza avokoa ireo nivory teny amin'ny Lehintsy Ambohimanambola Omaly hoy Naivo Raoldina androany. Tsisy intsony hoy tsy solombavim-bahoaka ny boriboritany fahadimy ity ny fananganana tetezamita vaovao. Mbola irotsaka ary terena mihitsy irotsaka ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fividianana hoy hatrany Naivo Raoldina. Matoko tena no sady matoko valeur izy ireo hoy Naivo Raoldina nandritra ny valandresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety androany. Teny an-toerana inomena Ravoaravony sy Nambinina Ravelo Arsan. Tsisy intsony ny fiaraha-mitantana sy ny tetezamita fa tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana isika hoy ny solombavim-bahoaka Naivo Raoldina androany. Nambarany fa tahotra sy tsy fatokisa-tena nahatonga ireo solombavim-bahoaka sy mpanao politika nanatanteraka fivoriana teny amin'ny Lehintsy Ambohimanambola Omaly. Rele nivory teny amin'ny Omaly zany dia mahafaly anay mahita angeny mba hita hoe mitambatra zany hoe ireto zany lay mpitady seza fotsiny fa zay dia milaza amin'ny vahoaka lazangetra fa tsisy tetezamita intsony fa efa fanomanana fifidianantsika. Ireo nitambatra ireo dia fikambanan'olona resy tamin'ny fifidianana. Filoha Rajonary Mampianana resy, Andriamatomary Karavalomanana resy. Ireo zay nitambatra teo reny dia efa samy resy daholo. Ataoko zany hoe fikambanan'ny mpanao politika resy tamin'ny fifidianana ka mitady toerana fotsiny amin'ilay tendrena dia hanao tetezamita vaovao zay tsisy intsony izany. Fihodinana voalohany ihany raha ny tokony ho izy dia efa ampy andresen'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fifidianana hoy hatrany Naivo Raoldina. Ny filoha Andry Rajoelina dia mbola irotsaka ary terena mihitsy irotsaka satria be ny zavatra mbola tokony ho tanterahany, be ny zavatra mbola tokony asa tokony ho tohizana ankoatran'ireo efa vita ireo dia tsy tokony rorosaina ny vahoaka fa efa manomana ny fifidianana ary izay koa dia efa miomana amin'izany ka mba tsisy mifanakorontanana dia mijoro ny fitondram-panjakana fa raha ireo tsisy olan'izany ireo ka ny kandida hitanay mety hoe hihinana any amin'ny 100 taona ngamba dia ny timma ihany. Tsy ekena intsony ny fanakorontanana hoy ny solombavim-bahoaka ny boriboritany fahadimy. Ny fifidianana raha sitrapon'Andriamanitra sy ny ara-dalàna sitrapon'ny vahoaka tsy maintsy mandeha zay sa miditra zay tsa mahazo mijanona fa izay kosa amin'ny ao anaty fitondrananay indrindra mampitondra fanjakana anay koa dia tsy anaiky intsony ny fanakorontanana, tsy anaiky intsony no fandrebebena hoe tsy asiana fifidianana takina daholo zao tsangatsy manorana izao fa izay matoko valeur. Mahakasika ny fanambarana nataon'ny firaisamonim-pirenena ny 7 Martsa lasa teo moa ny antso amin'ny fikaonandoha-pirenena tarihany FFKM kosa dia nanazava i Naivo Raoldina fa tsy hamaly izany fampiatsoana izany raha toa ka resaka momba ireo andrim-panjakana dia ny senisy ny HCC no atao. Rafitra ara-dalàna hoy ity solombavim-bahoaka ny boriboritany fahadimy ity ireo rafitra roa ireo. Mazaka fanakianana ny fisarana avy momba lalam-panorenana ka tsy mila mamaly ny fanakianana nataony solombavim-bahoaka teny amin'ny Lehintsy Ambohimanambola Omaly na dia tsara zahoany filohan'ny HCC Florent Rakotoarisoa androany. Tsy fanao ny fitsarana rehefa mamoaka didy ny anazava i masom-bahoaka ny didy hoy hatrany ity filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity. Tsy nentina ny hevitra tamin'ny fizoroan'ny solombavim-bahoaka teny amin'ny Lehintsy ihany koa ny filohan'ny anteny miram-pirenena raha nanontaniana androany ireo filohan'ny andrim-panjakana ireo moa izay samy teny amin'ny fivoriana no tarihany seny androany. Toto Rabefaritra sy Andra Bisotra. Zay zany rehefa mamoaka didy amin'ilay hoe mampitsara anay tsy dia fanao ny fitsarana rehefa mamoaka didy ka hanazava i masom-bahoaka zany didy zany satria ny didy izay navoaka dia efa voalaza ao dodolo ny antonantony. Mahazaka fanakianana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy Florent Rakotoarisoa satria ahafahana manitsy ny lalana izany. Ny fanakianana natao ny mpanao politika teny Ambohimanambola teny amin'ny Lehintsy Omaly reko reny
reko le any fa za tsy amaly andreny a fa resaka teboka vitsivitsy ihany no mety amaliko azy amin'ny fomba miolaka fa tsy direct satria mampitsara tsy de mamaly apahabe maso zany fa zay de mahazaka fanakianana zay ary fanakianana koa mety mahatsara zavatra zay izy fa tsy de hoe akory hoe de zavatra ratsy dodolo le izy fa ny hevitra no miady fa zay tsy miady akory. Tsy nety tondra fanohin-kevitra mikasika ny fijoroan'ny solombavambahoaka teny amin'ny Lentsio ihany koa ny filohan'ny anteny mera-pirenena raha nanontaniana. Isan'ilay solombavambahoaka ny zoro mikasika ny hoe ny fisopaham-pitokisana reny ahoana ny fijerona amin'izay? Tsy manao commentaire mahakasika an'izay aloha amin'izao. Manohana ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara izay ho tanterahana amin'ity taona ity ny vondron'ny SADC na ny fivondronan'ireo firenena aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika raha ny nambaran'ny sekretera mpanatanteraky ny SADC Mali. Isy ihany koa ireo mpanara-mason'ny fifidianana izay hiasa mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana ary anao tatitra amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana 30 andro aoriany anatanterahana ny fifidianana io raha ny fanamafisana izay nataony Elias Magozy noraisiny filoham-pirenena teny amin'ny lapa-panjakana Ambosirotra moa Maliriva ny sekretera mpanatanteraky ny SADC hiasa eto Madagasikara. Arantsika ny Atsiprianzay. Hiasa eto Madagasikara mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana ireo mpanara-maso ny fifidianana izay ho alefa ny vondrona SADC na ny fivondronan'ny firenena ao anatin'ny faritra atsimon'ny Afrika raha nambaran'ny sekretera mpanatanteraky ny SADC Elias Magozy. Ijanona iray volana eto Madagasikara orinana fifidianana ireo mpanara-maso amolavolany tatitra ary izara izany amin'ireo mpisehatra eo amin'ny fifidianana miainga amin'ny gouvernemanta sy ireo firaisamonim-pirenena. Efa nisy ny fanasana avy amin'ny komity misana ny fiarovana eo anivon'ny SADC na ny comité de la défense et de la sécurité amin'ny fandefasana ireo ekipa mpanara-maso ny fifidianana ireo hoy io sekretera mpanatanteraky io. Nous allons déployer une commission, notre équipe d'observation électorale, qui sera à Madagascar avant, pendant et après les élections. Donc nous allons venir observer les élections et nous allons rester à Madagascar 30 jours après les élections pour voir, nos observateurs vont faire rapport. Il y aura un rapport consolidé qui va parler de ce qu'on a de nos constatations dans les pays. Et nous allons faire partager ces rapports avec le gouvernement et avec tout autre acteur. Manohana ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ity taona ity ny SADC hoy Elias Magozy ary anilaza fa anolotra sosikevitra tomombana ny fanatanterahana ny fifidianana ihany koa. Le travail du conseil consultatif qui sera déjà ici, c'est de produire un rapport sur les degrés de préparation pour savoir si l'État membre de la SADC, donc Madagascar, est prêt à tenir les élections. Et il va aussi, ce rapport contiendra aussi tous les autres aspects, y compris les démonstrations qu'on connaît. C'est ce rapport qui va nous permettre de déterminer l'état ou les degrés des préparatifs. Maliriva no noraisiny filoham-pirenena teo amin'ny lapa-panjakana Ambosirotra ny sekretera mpanatanteraky ny SADC na ny fivondronan'ny firenena ao anatin'ny faritra atsimon'ny Afrika io taoriana ny anandraisan'ny toerany. Fatany tandalana i Madagasikara ka izay fietsika rehetra tao tafiditra ao anatin'ny fampiarana an'izay tandalana izay hoy ny komanda ny CRGN Analamanga androany anjara asany mpitandro ny filaminana ihany koa ny miaro ny andrim-panjakana sy ny vahoaka sy ny fananana raha ny nomariany kolonely Rado Randrianarmasy na misy na tsy misy noho izany fifidianana anatin'ny tanterahan'ny zandarmaria-pirenena foana ny fanamafisany ny fahaiza-manao ka atao anatin'izany no nanova ny ireo mpitandro ny filaminana misa arivo mivondrona ao anatin'ny Emorex sy ny Emofar ahitana ny zandary sy ny polisy ary ny miaramila ny fanamafisana ny fahaiza-manao teo amin'ny kianjan'ny Betongolo androany. Nanatrika teny antoerana i Mikaela Andrianjaka sy tokony aina Andrianjatovo. Tsy maintsy araka ny lalana avokoa mantsy ny fihetsika seho ny mpitandro filaminana hoy CRGN Analamanga. Ao anatin'ny fandarana asan'ireo lehibe ny mpitantana ny mpitandro filaminana mantsy ny firaisan-kina hoy kolonely Randrianarmasy Rado. Tandalana zany Madagasikara. Izany hoe ny fihetsika ho atao mandritra ny fanatanterahana ny asa dia zavatra tokony tafiditra anatin'ny lalàna daholo dia fampianarana ny mpiatsetra zany zay rehetra zay anarahana an'izay lalàna zay.
ainareo tsara zany fa ny asanay zany a dia miaro ny androm-panjakana ny hainy vahoaka sy ny fananana mba tsy siny fioram-pefo zany ny fanatanterana an'izay dia izay zany ny antony anaovanay izao fanazarantena izao. Tsy voatery ao anatin'ny vanim-potoana ny fividianana tahaka izao vao misy ny fanamafisana ny fahaiza-manao hoy ny CIGN Analamanga. Na misy ny fividianana na tsisy zany fividianana anatin'ny asanay andavanandro zany zao zavatra zao ao anatin'ny missionnay zany zao zavatra zao fa tsy voatery hoe zay fa mety raha ohatra ka zay nieritreritrinao dia mety zay koa ngamany fa ny tiana asanay andavanandro zany zao zavatra zao. Isaky ny 3 volana no misy ny fanamafisana ny fahaiza-manao izay ataon'ny mpitandro filaminana mivondrona ao anatin'ny Emorex sy Emofar. Ny lehibe ny sambondrona no nampandrenesina tamin'ny fisian'ny fanazarantena androany ary natao toy ny karazana exercice d'alerte izany ka izany nahatonga ireo mpitandro filaminana teny Betongolo. Tao anatin'ny nampiarana tamin'izany ihany koa ny fitsipifehezana amin'ny tontolon'ny fitandrona ny filaminana. Teny amin'ny kianjan'ny Betongolo no nanatanteran'izy ireo io fanazarantena io ho fanamafisana ny fahaiza-manao androany. Hiditra amin'ny bezdokako sary isika. Manambahiny sampany fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity antsisa izany fa ry zareo avy ao amin'ny ISM eto anilaketo misy any Claudio. Miarahaba ny Claudio. Ya, miarahaba anao namana Nasia dia miarahaba koa antsika rehetra anaty-tokantrano izay manaraka ny fampahalalam-baovao. Anisany mandrafitra ny ISM ihany koa misy any Patrick. Miarahaba ny Patrick ihany koa tonga Soweto amin'ny Real TV. Ya, miarahaba anao Nasia dia miarahaba antsika eny tokantrano ihany koa izay manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao. Efa tsy misy vina amintsika rehetra moa ny ISM fa isan'ny fitoerana anankiray mampianatra ny teny anglisy ho an'ny androany dia tonga hampahafantatra misimisy kokoa mahakasika an'izay ianareo ento ary ny ataoko hoe ny teny fampahafantarana itsika nomboana ny fiarahana amin'izao alina izao. Ya, araka ny tenenao teo ISM na ny English ko Madagascar dia votoerany fahafantadaza efa fantan'ny be sy maro zany fa zay mbola aveko ny mandeha aloha zay mbola tsy mahafantatra votoera zay hitatsika eo an-tany mena azany hoe anirany banque BFV sy pharmacie Radisson mora hita kely zany toerana zany ny ISM zany ISM ny fanatana ISM fa nidika dia hoe English School of Madagascar. Marina fa ny ISM rehetra dia amin'ity taona ty dia handray 3 taona. Dia tao anatin'izay 3 taona zay ISM dia fa namoaka mpianatra anoana amin'ny 7,000. Zany hoe ao anatin'ny 7,000 zany ao anatin'izay 3 taona zany fa dia fa nahatratra mpianatra 7,000. Ina ny anton'izay dododo ny olona mametraka fatokisana ao amin'ny ISM zany dikan'izay. Wazavany Patrick eo rehefa avy eo hoe ina ny secret ao ambadikan'izay. Ankoatran'izay moa zany ao amin'ny ISM dia misy ny karazana resaka tolotra ao zay ny anglais English for kids, anglais ho an'ankizy. Anatin'izay koa ny Speak English Matters zany hoe niveau natokana ho an'olona zay mbola tsy miteny anglais zany hoe débutant zany hoe tsy mitaky resaka français zay tsy mitaky anglais ary ankoatran'io zany mahavita mirovolana zay dia efa afaka misara mi-s'exprimer tsara en anglais général. Après io dia misy ny anglais resaka fanatsarana resaka accent moa zany resaka rapidité resaka connexion resaka fitenenana mihitsy. Dia manaraka an'izay misy ny anglais natokana ho an'ny resaka entreprise zany hoe ho an'ny olona zany hoe orinasa sy ny tany ohatran'izany afaka minatona zahay any amin'le toerana misy an'le orinasa. Ohatran'izay eo koa ny resaka anglais isaky ny sabotsy zany hoe adiny 3 isaky ny sabotsy io manomboka amin'ny 8 hatramin'ny 1 ora. Zay sy zay nga momba ny ISM momba ny resaka ISM zay dia ny tiako tsindrina kely eto dia ny fidera manaraka moa zany mandrina zay dia amin'ny 3 avril ho avy zao. Etotika kely ato amin'ny Patrick indray ko amin'ity fanontaniana ity Patrick ISM dia isany ataoko hoe fitoerana araka ny tenin'ny Claudio teo efa fantadaza ianareo amin'ny resaka fanomezana fampiofana sy fampinarana indrindrindrindra ny teny anglisy eto Madagasikara eto amintsika eto mety mampiavaka ny
ny ISM satria mety maro ny ivitoerana zay manome azy fampiofanana sy fampianarana teny anglisy izay sindriko kely ihany koa fa ny tsy voatery sa voatery mandeha mamonjy ivitoerana ve raha te ahay kokoa na amin'ny teny vahiny hoe maîtriser kokoa ny teny anglisy ve mila manantona ny ataoko hoe ivitoerana tahaka anareo ny ISM. Ia voalohany aloha misaotra betsaka amin'ilay resaka fanontaniana zay satria voalohany indrindra aloha zany anisan'ny tena hoe zavatra anankiray mampiavaka ny ISM dia le hoe accent américain zay les cours ihany koa dia monsieur basé amina parler mifantoka tanteraka amina pratique zany le cours amin'ny 85% ny cours dia mifantoka amina resaka hoe parler foana le izy dia eo zay satria raha ohatra ka zao ka hoe mpianatra efa nianatra atao amin'ny ISM dia hita foana ny mampiavaka an'ilay resaka accent zany rehefa une fois izy miresaka any ivelany satria zay anisan'ny zavatra tena hoe lofosinay zany mafy ao anatin'ny le premier le niveau voalohany le lazainy Claude teo indrindrandrindra am'le niveau faharoa le hoe master in stress matters ao zany tena fandalinana be mihitsy ny resaka accent afahanao manana le rapidité afahanao manana le style ihany koa afahanao mianatra ny resaka culture ihany koa rehefa ao anatin'izay dia ny akoatran'izay ngamba anisan'ny hoe tena na tonga ny ISM nahazo mpianatra maro hoe 7 arivo zany tao anatin'ny 3 taona latsaka zay ngamba no le tsinona fa no le resaka karazana toe-tsaina sy ny resaka développement personnel satria ny mpianatra zany raha ohatra direntsika 2 mois zany ohatrany tsy possible ihany ny avita iteny anglais anatin'izany 2 mois zany kanefa no le karazana hoe motivation na le développement personnel zaraina amin'le mpianatra sy ny tanora ao zany indrindrandrindra anisan'ny booster an'ilay vitesse-ny zareo zay rehefa mianatra izy dia ohatra fotsiny zao ny resaka hoe ampianarina anazy mila atao fatana zany ny existence zany hoe fotoana zany ke anisan'ny zavatra anankiray tena hoe afahana mavita zavatra ny goavana isan'andro eo ihany koa zay fa ny fahaizana mametraka tanjona mazava rehefa izy tonga mianatra ao tsy hoe atao routine le mianatra ao fa ampifantarina anazy foana hoe inona le antony mahatonga na manao izy mba ahafahany manana le motivation ary ihany koa ny resaka fahazarana mbola ampianarina ny mpianatra ao zay dia le fanontaniana teo mahakasika an'le hoe tsy maintsy mandeha makany amina ivitoerana ve raha ny tena tsara dia manatona ivitoerana foana satria tsy ny olona rehetra manana natsiona fifehezantena nge tsy ny olona rehetra manana natsiona discipline fa mety efa reraka ny asa mandarako dia tsara foana zany misy olona mikide satria manamora an'ilay asa zay tokony ataotsika zay zavatra zay dia moko moa le mianatra anglais amin'ny ISM tsotra nataon'ny olona rehetra méthode tena hoe mora raisina satria nazavaina amin'ny teny gasy mihitsy ny lesinao ao amin'le programme voaloha zay fa le faharoa ndraiky hoe zay fanao anglais tanteraka le izy eny ary efa mamaraparantsika i Claudio sy Patrick etsika amaraparana anazy ary teny farana angamba dia matenako anazy avec le mandeha ny fidirana ao amin'ny ISM dia ny amin'ny 3 avril ho avy zao dia ho an'izay mila fanazavana fanampiny afaka miantso numéro ireo ambany ireo na koa mitsidika ny page Facebook IS English Madagascar _Antanimena and actually I want to speak English a little bit right here. I'm not gonna drag it so long that you know what it is. When you talk about ISM, you talk about the best school here. So the thing is, now is the time for you to speak English and to master this thing because it's been a long time that you've been waiting. So now's the time. Come and join us, April 3rd. See you there. Ankehitrany ianareo ny vahiny teto amin'ny fampahalalama tamin'izao alina izao. Sy manodidina tonga ny fotoana ho avy ny
tatitra amitsika eto Mananjara ny député managera azy ny sabotsy fa 5 marsa ho avy zao eo amin'ny 15 démocratie eo antsinanany trésor manomboka mandrainy mandraparivan'ny andro aza tiany fa amin'ny fotoana io ihany koa no andray ny miavatorisika eto Mananjara izay iarahana amin'ny solom-bavam-bahoaka sy teny sy ireo solom-bavam-bahoaka maro miaraka aminy izany rehetra izany dia hoafana ny mpanakanto zanatany sy ny mpanakanto andrarezany tsapika eto Madagasikara ligoko ninike Quam zany président fa ela tadiavanareo azy zay amin'ny sabotsy 25 mars zao miaraka amin'ny député hajaka préparevanareo fa hoavy any zao amin'ny ambiance fanareo mpakafiabiaby aza asiagna tavela koa antragno agny fa tongava maro fa tsisy vidividirana fa gratuit mahazo ambiance koa nareo miaraka amin'ny député haja miaraka amin'ny zany président agnytsika fanojy sabotsy 25 mars zao aza tiano ary alamino ny fandaram-potoanantsika rehetra ny sabotsy 5 marsa ho avy zao eo amin'ny 15 démocratie antsinanany trésor zay anaovan'ny député managera aza tatitra amitsika vahoaka ary andraisantsika ihany koa ny miavatoro iarahana amin'ny solom-bavam-bahoaka sy teny koa tonga va maro Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test d'entrée du 5 au 7 avril 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite. Yavato Siken 2023 fitfinagneto Manakara anjara sikety Manakara ndray zao wa sikety Manakara sy mandina enoy Tonga eto Manakara i président siteny ranjana solony aiko ny alahady fa 4 ny volana marsa ho avy zao ao amin'ny tokotany malalaka ny sevo amkalana andresasika azy amin'ny sivora maraina ofitsanasika président siteny ranjana solony aiko dia eo amin'ny gara lamasinina isika no mifanome fotoana manomboka amin'ny fitora maraina aza tiny ny fanamina mavomavo solom-bavam-bahoaka maro no anotsina ny président siteny amin'ny fotoana io hanafana ny lanonana liko kininiky ho masaka raha ty Yavato Siteny 2023 fitfinany eto Manakara zava-mananandria etagno Manakara amindray homanala amindray levi aby rone levi aby anandria dia mifarany eto ihany koa tongo lahy sy tongo vavy ny fampahalalam-baovao tamin'izao an'izy mahay izao ankasitrahako feny ianao tsy nitsaraka taminay hatramin'ny farany aorian'izao fampahalalam-baovao izao dia mbola misy ty fandaharana l'invité du jour iarahanao amin'ny gasikara fensoa ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ao anatin'ny fampahalalam-baovao mandrapitafa tongo lahy sy tongo vavy. Real News Natulchi. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si ilay telemarika mateza sy créa sady 4K laibe sady mora hitany ao asoaran'ny City 3e étage mandroso be center ampitan'ny Institut d'hygiène Analakely ary koa ao amin'ny enceinte mateza tol ampitatafa Ari reko fa afaka baky ianao rasefo de inona ny tsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto
Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'aise d'avenir. Antsika manazary sy manodidina tonga ny fotoana ho avy anao tatitra amintsika eto Mananjary ny député manager azy ny sabotsy fa 520 marsa ho avy zao eo amin'ny 15 ny démocratie eo antsinanany trésor manomboka mandraigny mandraparivan'ny andro aza tiny fa amin'ny fotoana io ihany koa no andray ny miavatorontsika eto Mananjary izay iarahana amin'ny solombavam-bahoaka sy teny sy ireo solombavam-bahoaka maro miaraka aminy izany rehetra izany dia hoafana ny mpanakanto zanatany sy ny mpanakanto andrarezany tsapika eto Madagasikara ligoko ninike Hoavy zany président fa ela tadiavanareo azy zay amin'ny sabotsy 25 mars zao miaraka amin'ny député Hajaka préparevanareo fa hoavy agny zao amin'ny ambiance anareo mpakafiabiaby aza asiagna tavela koa antragno agny fa tongava maro fa tsisy vidividirana fa gratuit mahazo ambiance koa anareo miaraka amin'ny député Haja miaraka